Araka ny fanazavana kosa nomen'ny filohan'ny fédération ny général Ramanatsoa Gabriel dia azo lazaina fa niakatra ny avy teknikan'ny mpilomano malagasy nandritra ity fifaninanana ity ary nametraka politika vaovao ihany koa ny fédération ny amin'ny hitazana ireo ankizy zandriny izany ary isy ny fampivondronana ho izy ao aorianan'ny fedinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara ary samy anana ny sokajy-taona misy azy avy ireo mpilomano malagasy. Tonga tandolo ny ligue anakenina tonga tany ny mpilomano teo amin'ny 300 teo reny efa niarahana hita ireny ny vokatra azo dia ny record anankidimy zay ataoko hoe nisy tamin'izy ireny nefa tranainy ihany raha tsy ilaza afa-tsy ny nataondra Kotomavy jaune teo amin'ny 800 mètres satria tsy haiko fa nafantatra fa teo amin'ny 800 mètres grand bassin tany Botswana dia efa motsany efa i jaune zany zao ny tompon'ny record de Madagascar vaovao dia namafisiny zany tany Mahajanga teo amin'ny double mirefy 520 mètres izany dia midika sady fa manao naintso zavatra ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny taranjalomano manomboka any amin'ny manina moa ny ray aman-dreny no tononona foana raha mbola tao amin'ny taranjalomano aloha zany mbola tsy afaka misaraka ny ray aman-dreny sy ny mpilomano ary ny mpanazatra dia aorinan'izay ny mpanazatra zany hoe misy fiatraikany zany reny ataoko hoe fandehanan'ny ankizy nakany ivelany ireny na teo amin'ny fanarahana fanazaranteny zany izay isaorana foana n'ireo ray aman-dreny na reny fandraisantsika anjara amin'ireny lalao iraisam-pirenena isan-karazany reny eo ihany koa ny mpanazatra zay nisiny reny atao hoe expert nandalo teto tamin'ny herintaona mikasika ny hoan'ireo mpanazatra dia eo ny ataoko hoe ny fahazotoana ny ankizy nataoko hoe ny finiavana amin'ny anaony zany fanazaranteny zany mba hitana vokatra toy ireny nataoko hoe lesoka ao anatin'ireny zany dia ohatran'ny hoe mandeha ila ihany zany izay zavatra zay satria raha mihazakazaka ny mpilomano ny ray aman-dreny ny mpanazatra eo amin'ny fotodrafitrasa nefa dia hita fa tena marisa tokoa satria tsy raha eto Madagasikara aloha eo amin'ireo fotodrafitrasa ireo dia tsy ahafahan'ny mpilomanontsika milomano ao anatin'ny 520 sy 300 andro ao anatin'ny 520 sy 300 andro raha tsy ilaza afa-tsy ny eto Antananarivo dia manina moa ny Antananarivo nitsondriana manokana satria raha ny mpilomano mandrafitra n'izany fédération malagasy ny taranjalomano zany na ny club dia eto Analamanga no maro anisa indrindra na ny any amin'ny faritany ary dia manana problème amin'izay fotodrafitrasa zay satria raha mahitsy ireny zao tany Mahajanga dia fotodrafitrasa dia an'ny misiona katolika no hofaina ireo mpilomano ao amin'ny Mahajanga ireo dia ao no manofa an'izany piscine zany efa mampitombo sady ny ataoko hoe charge hoan'ireny ray aman-dreny hoan'ireny club ireny tsy fananatsika dobo folomanosana ho atsika zay amin'ny alalan'ny ministère atao hoe fandefasana ny ankizy manao an'ireny formation ireny miaraka amin'ny fianarana fa raha ny eto Madagasikara zany dia izay no hitako akaiky aloha zany mijery mametraka an'ireny ankizy ireny amina centre anankiray ohatra dia sady afaka mianatra izy eo manaraka ny fianarana isan'andro manaraka ny fanazarantenany fa raha ho anay eo amin'ny fédération dia ny atao hoe ny fanentanana koa ny tsy ampy raha tsy ampy io raha ohatra ka tsisy ny mesure d'accompagnement miaraka amin'izay fanentanana izay dia natao aloha zany ankoatran'izay fanentanana izay dia ny fanomezana foana n'ireny ataoko hoe mety hoe mifandray mety tsy mifandray ihany zay fa dia ho lazaiko ihany aloha reny regroupement après an'ireny ohatran'ny hoe fa amin'ny vacances ny mpianatra dia atao hoe manenjika le mpianatra zany le tanorantsika manao an'ireny regroupement zay karakarainy ny fédération ireny ohatra zany aorinan'ny championnat de Madagascar tsika amin'ny vacances de Pâques iny amin'ny grande vacances dia ezaka amin'ny fédération nanao fampifondronana an'ireo ankizy any amin'ny
ataoko hoe isaky ny catégorie les meilleurs zany isaky ny catégorie d'âge dia hoezan'ny fédération no zay fampifondronana zay zany hoe manao ny fianarana aloha ny ankizy manao ny fanazaran-tenany eny fa rehefa vacances dia mafisina mafimafy koa zay fanazaran-tena izay dia am'izay mba mety mifandanja ihany ny fanazaran-tena sy ny fianarana fa raha ny akoatran'izay dia ataoko hoe tena politika tokony apetraky ny fitondram-panjakana mihitsy zany ny fijerena akaika an'ireo ankizy na ny tanora malagasy manao fanatanjahantena mba ampivadina amin'ny fianarana.